fa nahazo fotodrafitrasa momba ny fahasalamana kosa ny tompom-pahasalamana vaovao na ihany koa ny dispensaire loteriana eto 67 hectara eo ihany koa ny tompom-pitsaboana eny Ambohibao ny 10 volana desambra lasa teo no notontosana ny fitokanana ireto fotodrafitrasa vaovao ireto ny andindiny vaovao. Nahazo dentisterie na toerana fitsaboana nify sy efitra fitarafana échographie ny ao amin'ny dispensaire loteriana ao 67 hectara. Novozina tanteraka ihany koa ity dispensaire ity izay fantokanana tamin'ny taona 2017 no nezaka manokana tompom-pitsaboana loteriana Ambohibao sy ny filakevim-pitantanana Madiodio tarihan'ny pastora Rakotonirina Davida no nahazoana izao zavatra izao. Entina namaivanana fitsaboana ny adivava sy ny fitarafana tsy ho an'ny mpino kristianina loteriana ihany fa ho an'ny saram-babe-bahoaka izay mila izany satria ao avokoa ireo fitaovana hoentina manatanteraka izany. Angadina nanana sy viana ahitana ity toeram-pitsaboana ity ny sampanasa loteriana momba ny fahasalamana sy ny FNUAP. Fifaliana lehibe ho anay amin'ny afoloan'ny komitatana ny mampafantatra ny maro fa nitokanana androany ny dentisterie vaovao teny amin'ny 67 hectara. Notokanana androany ny fanavaozana ny dispensaire 67 hectara. Notokanana androany ny pharmacie centrale sy ny caisse unique tetỳ Ambohibao. Nitokanana androany ny bureau administratif anankiray aty Ambohibao ary nitokanana androany ny logiciel SAZ 100 izay hoenty manatsara ny fitantanana eto amin'ny TPLA Ambohibao. Ny dokotera eto zany dia misy eo amin'ny 20 mahery eo. Misy efa spécialiste, misy généraliste dia misy ireo chirurgien dentaire. Maro tokoa eto ny olona azony voina, zany kosa aloha dia marina zany. Indrindra amin'ny akaikin'ny lalana ity toerana ity lalam-pirenena zany eo ny mididiny DPDB ny accident. Alohany andanana any amin'ny hôpital Ravoahangy raha tena raha ohatra hoe accident loza be mihitsy zany mahazan'ny olona dia matetika izy mandalo eto. Reny dia raisinay atanana fikarakarana eto aloha ny urgence ka raha ohatra moa izy vita eto izy dia vita arak'izay dia mody izy tsy vita moa izy dia tsy maintsy alefanay amin'ny hôpital Ravoahangy Naval. Ny olana aminay zao dia ny ambulance moa fanresaka tamin'ny fotoana fanjakana zay tao aloha fa hiezaka zareo hidinika ny satria tsy maintsy ireo automobile rehetra mbola mitady ambulance amin'izao fotoana izao fa ireo automobile reo no hitondranay azy tobelasa misy eto aminay. Maro ny ezaka mbola ho tanterahana ho fanatsarana ny tompom-pitsaboana FLM ka nisan'izany ny fananganana ny réanimation médicale, fanampiana ny fandriana ho an'ny trano fiterahana, fametrahana ny radiologie numérique. Ny tanjona dia ny ahatonga ho hôpital de référence ny tompom-pitsaboana eny Ambohibao izay andalo fanavaozana ihany koa Antsoatsy toy ny dispensaire ny Nosy be Ifanja.